Fungewe! Tsiary nisy nanary tetsy amin'ny foko tany Sonedanana eto Sabotsina Miana. Zazakely mbola imbolana kibo nisy nanary tetsy amin'ny foko tany Sonedanana, ankizy sendra ny lalao na tsikaritra tsy lena na sase maintimainty eo amoron-drano. Zay nisy ny fatan'ity zazarano ity araka ny filazan'ny Ntaolo azy. Ireo zaza ireo indray no nitaritra tany amin'ny olon-dehibe teo tanàna ka devory no manodidina nijery sy namantatra azy. Araka ny filazan'ny lehibe amin'ny foko tany dia tsy nisy nahatsikaritra ny olona nahavita izao zava-doza izao no manodidina fa tombananao tamin'ny andro alina nanariana azy ity. Fa misy kosa nefa ireo mponina milaza fa mety navalany tamin'ny rano izy ary nentin'ny rano ka zao tafapetraka eto amin'ny foko tany Sonedanana izao. Fanazavana. Efa tamin'ny ray sasany vao tonga teto fa lazain'ny olona efa tamin'ny 12 teo. Na tamin'ny 12? Satria tamin'ny ray mahery teto ny nandray nazy telefony. Mety fantapantatra olona avy teo amin'ny foko tany avy ny tompony sady tsy fantatra mihitsy. Tsy fantatra mihitsy aloha izy hatramin'izao. Foko tany ino moa zany? Sonedanana. Rehefa nampandrenesana ny zava-misy Andriamatoben'ny tanàna dia naniraka ny ekipany izy nidina tena toerana sady nitondra lambandrazana aminosana maty. Mila malindrie sosolava velo malava batsiraitso mivava dia samrava velo malava hanana zaza. Fitsirinana tao dia nentina nylevina teny manantena be izay toerana mpandevenana ny vahiny lavikavana eto amin'ny komina Sabotsina Miana. Masina si manakasina nyaina si pamalalo olombelona nyaina mitsaika ao amboka tsy azo alana. Masina si manakasina nyaina si pamalalo olombelona nyaina mitsaika ao amboka tsy azo alana. Wayayay naona ngiasy naona ngiasy ny rasa nitsaka niasy nyaine. Afatra ry tanora tandremy ny fitondrantena fa tena zava-doza sy mampalahelo ary mampaholo-indrindra ny tranga tahaka ity. Manana zazy miakama